Cadre Marie Auxiliatrice. Mino fa efa samy nahita ny cadre-ny Marie Auxiliatrice daholo ny rehetra fa asa raha samy mahafantatra ny momba azy io cadre io ndeha ho resaina. Iza tokoa moa nanao io sary hosodoko masina Marie Auxiliatrice io e? Izany Tommaso Lorenzoni izany mpanao hosodoko malaza tany Turentany tamin'ny fahavelon'ny Don Bosco nanao azy. I Don Bosco nangataka azy anao io hosodoko io. Mandrakehitriny dia mbola ao amin'ny bazilikan'ny Marie Auxiliatrice au Turin izy io. Mahasarika olona betsaka, na pino na mpizahatany, dia ireny tonga hatraty amintsika ireny ihany koa ny sary. Matiny eo hoe ny tantarany. Nameny ny eritreritra Don Bosco ilay sary lehibe Marie Auxiliatrice atao ao amin'ny bazilika tamin'ny voalohandohan'ny taona 1990. Volana vitsivitsy no niketrehany an'io hevitra io ka rehefa masaka tsara ilay hevitra dia nankininy tamin'ny mpanao hosodoko malaza io tamin'ny Lorenzoni ny fanatanterahana azy. Niezaka izy nanazava tamin'ny Antsipiriany izay tiany ho hita tao amin'ilay sary. Ireto avy ireo zavatra nangatahiny mba atao sary ao. Iry ambony ery, i Maso Maria voan'ny anjely, manodidina azy ireo apôstôly, ny mpaminany sy ny Virginia ary ny mpamokafisy. Eny ambany kosa, ny vahoaka samy hafa foko sy fiaviana eran-tany, samy hafa loko, manangana ny tanany makany amin'ny Maso Maria, mangataka afonjy aminy. Navelan'ny Lorenzoni aloha izy amita ny fanazavany vao nanontaniany hoe dia izany tianao metra ny hosodoko io raha izay ka vita izy. Ao amin'ny fiangonana vaovao, dia mino ve ianao fa mitafiditra ao izany, raha izany 7 metatra izany ny avony ary 4 metatra ny sakany. Dia izany no ahitanao hevitra lehibe andokoana azy. Ny toerana malalaka ilaina amin'ny anaovana izany hosodoko izany aloha raha araka ny alehiben'ny tadiavinao dia tsy maintsy ny kianja be ny kastelo. Tsapan'ny Don Bosco fa marina tokoa izay nilazain'ilay mpanao hosodoko. Niova hevitra izy ka izao indray no tapahiny. eny ary, fa leo ajanona ny apôstôly sy ny mpanoratra eny evanjely ihany no atao sary manodidina ny Maso Maria, fa ery ambany amin'ny sary kosa asiana ny oratoreo ny validoko. Dia nanofa hevitra tany amin'ny farany ambony tao amin'ny lapa madama izy ka nanomboka ny hosodoko. Naharitra teo amin'ny 3 taona teo eo ny asa. Vita ny nanome endriky ny reny, endrika malefaka sy be fitiavana ny Marie Auxiliatrice. Hoy ilay mpirehetra ny oratorio iray ny tantara. Niditra tao amin'ilay efitra fiasaniny aho indray andro mba hijery ilay hosodoko. Nitsangana teo ambony tohatra iray izy tamin'izay no nandoko. Ny hitareny Maso Maria no nolokony tamin'io. Tsy reny akory no nidirako tao amin'ilay efitrano fiasany, na dia tsy nitsatsaika azy aho tamin'ny niditra. Notizany hatrany ny asa, dia nidina avy teo amin'ny tohatra izy mba handinika ilay hosodokony. Tamin'izay no nahitany fa teo aho ka noraisy ny tanako dia nentiny teo amin'izay nahatazanana mazava tsara ilay hosodoko. Jereo aneny akantony e, tsy mba asako io e. Tsy izao no nanao hosodoko io, misy tanana hafa mihitsy nitarika ny tanako. Lazao i Don Bosco fa ho tsara tarehy tokoa ny sary araka izay ilany azy. Tena nafana fo be izy nanao ilay hosodoko ka nanohy avy hatrany indray ny asany. Rehefa vita soamantsara ny hosodoko ka nentina tao am-piangonana ary napetraka teo amin'ny toerana misy azy dia nitantarain'ireo izay nanatrika teo. Fa tafandoalika avy hatrany Lorenzoni mpanao hosodoko ary dia nitomany toy ireny ankizy kely ireny mihitsy. Ka inona moa izany nampitomany azy? Efa vita indray ve ilay asa vao nikokokogo? Ie, araka ny hevitra aloha dia noho ny alehiben'ilay sary. Tsy ilay refiny fotsiny ihany no tiako lazaina eto fa ny asaro-bidiny indrindra. Araka ny efa nambaran'ilay mpanao hosodoko dia tsy mahavita zavatra lehibe toan'io izy fa nisy tanana nitarika ny tanany. Tena resy lahatra izy fa nanampy azy nanao io asa io i Masina Maria.